Salama daolo androansika de ndondray raha hiresaka ny zavatra nalaza tato anatin'ity herinandro ity tsy inona moa izany fa ny mahakasika ny fanaovana fitilina tamina VIH/SIDA izay isany nandraisan'ireo artista anjara moa izay fanaovana fitilina teo amin'ny resaky ny VIH/SIDA izay mba hamantarana hoe pozitifa sa negatifa izy ireo ao anatin'izay resaka VIH/SIDA izay ary ihany koa mba ho marika ny fitandrona ny fahasalamana izay hita fa nampatahotra tato ato zay ny fihanaky ny tsy mikaretina VIH/SIDA izay ary malaza dia malaza moa fa efa misy faritra mena mihitsiny amin'izay resaky ny fahitana soritsoritra tsy mikaretina VIH/SIDA izay ka izay no nahatonga anireo artista maromaro no nandray anjara tamin'izay fanaovana fitilina izay tato anatin'ity herinandro ity ka isan'izany ny mpanakanto Big MJ izay tena nitebiteby fatratra tao anatin'izay fanaovana testana VIH/SIDA izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika tao anatin'ity video ity ka manasatsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny am'sisy tomataota gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampedrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary tandremo fa tsy misangy ny VIH/SIDA ary mamono mahafaty izany resaky ny VIH/SIDA izany ary mbola tsy nahitana fanafana moa izay resaka VIH/SIDA izay mandraky tiny androany fa ny traitement mba halavalava andro iainana angambany no mety ho misy ary izay ihany no azon'ireo mpitsabo atao mba halavalava andro iainanao zay fa raha ny tena fanefitra anazy mahafaka azy hatramin'ny fakany dia mbola tsy nahitam-baholana mandraky tiny androany ekeko fa tsara ary milamina rehefa ao anatin'izay fahafinaretana indrindraindrindra eo amin'ny resaky ny fanaovana firaisana aranofo zay ary samy mankafy izany avokoa moa ny rehetra rehefa nahatsapa ny fanaovana an'izany resaka firaisana aranofo zay satria zavatra mahafalifaly ny rehetra moa izy io maro ary tsy vitsy amin'ny tanora na tanora lahy izany na tanora vavy mihevy tena fa ho mafy rehefa misolosolo sipa na ihany koa rehefa maro ny olona miaraka aminy ao anatin'izay firaisana aranofo zay indrindraindrindra fa ny zatovolahy dia mihevy tena hoe tena izy ny tena mafy indrindra eo amin'ny quartier anankiray rehefa maro sipa izay ka ireharehany izany hamarony sipany izany nefa tadodio fa tsy fahamafina akory izay fahamarony sipa izay fa azo sokajina ho isany tafiditra ao anatin'ny faiblesse ihany izay raha jerena tsara sy fakafakaina lalina izay fisolosoloana sipa izay ao moa ireo miteny hoe mbola tanorany la jeunesse il faut profiter jeune ne zahay ka izao ihany ny fotoana afahanay manararotra manao zay tianay atao rehetra ekeko ary tsy lavoko izay fahatanorana izay fatadidio anefa ny fahatanorana mandalo ihany marina aloha izay fa kosa tsy ny fahatanorana izay mandalo na ihany koa fahafinaretana kely ao anatin'ny minitra vitsivitsy no ndeha nimbanao no hoavinao sy ny taranaka mamparanao raha toa ka mahazo tsy mikaretina VIH/SIDA izay ianao rehefa tsy mitandrina kely nefa tadidio fa mora dia mora ny fiarovana an'izany satria ny kapoty na ihany koa ny fimailo dia 200 ariary fotsiny dia efa mahazo ary ampy fiarovanao ny tenanao izay raha toa ka tsy hahazaka tsy hanao an'izay firaisana aranofo amin'olona marobe izay ihany ny tenanao ka mividiana fimailo ary ampiasao izany mba fiarovanao ny tenanao sy ny mba fiarovanao ny hafa raha mahita sy raha malala ihany koa fa amin'izao fotoana izao mantsy dia tena miroborobo be ny fivarotantena indrindraindrindra ao anaty tambazotra Facebook ao izay ahitana anirony karazana zatovovavy maro be izay manao resaka fivarotantena amin'ny alalan'ny Facebook izay ka vantany vao mahita ny bikabika sy amanjany ireny zatovovavy ireny ny zatovolahy dia iny avy hatrany fa miroboka mandeha mividy fahafinaretana izay amin'ireny vehivavy mpampanofa vatana ireny ka tsy mieritreritra ny ampiasan'izay fimailo zay fa avy tonga de mandeha degany amin'izao fotsiny tadidio fa sahala amin'olona mandeha mividy aretina anao amin'ireny fotoana ireny raha toa ka tsy mampiasa fiarovantena izay eo amin'izay resaka fanaovana firaisana aranofo izay moa no tena ahazona ny tsy mikaretina VIH/SIDA no tena matetika fa kosa tsy voatery zay no hampifindra an'izay tsy mikaretina VIH/SIDA izay ka tokony samy hiezaka hanao fitilina avokoa ny rehetra isan-taona na ihany koa isam-bolana raha mety amin'izay mantsy mba hafantaranao ny tenanao hoe
positif sa negatif amin'izay resaky ny VIH sida izay. Eo amin'ny resaky ny fijangajangana indray dia tena malaza fa ny artiste hono no tena tompony izay resaka fanaovana fijangajangana izay satria mantsy ny artiste no be mpankafy ary tsy vitsy amin'ny vehivavy no taratara amina artiste izay. Tsy voatery ny vehivavy ihany nefa ny taratara amin'izay artiste izay fa misy ihany koa ireo tovolahy na ihany koa ireo lehilahy taratara amin'ny artiste vehivavy. Ka noho izay artiste malaza tena mpijangajanga izay no mahatonga an'ireo artiste amin'izao fotoana izao dia tena mailo ary samy miezaka namonjy toeram-pitsaboana avokoa nanao an'izay resaka fitiliana amina VIH sida izay. Ka isan'ny lohalaharana tamin'izay fanaovana fitiliana izay ny mpanakanto Fantadaza Big MG izay fantatry ny maro amin'ny hoe lehilahy manambola satria manay mafy ny tenany sao dia mba pozitiva amin'izay resaky ny VIH sida izay mba ho fitandromany ny fahasalamany sy ny ankohonany ka naleony no nanao an'izay fitiliana resaka VIH sida izay amin'izay mantsy mba ilamin-tsaina tsara izy sy ny ankohonany ary ny vady aman-janany amin'ny fahafantarana ny vokatra an'izay fanaovana fitiliana izay. Raha ny tsapa sita dia tao anatin'ny tebiteby tanteraka ny lehilahy mandrapahy voahany izay valiny fanaovana fitiliana tamina VIH sida izay satria manahy mafy sao dia mba ho positif ihany ary tahaka ny olon-drehetra izay manao an'izay resaka fanaovana fitiliana izay avokoa no nahazo any mpanakanto Big MG tao anatin'izay tebiteby izay. Mametra-panontaniana foana amin'ilay hoe positif ve sa negatif izy ty androany ka eo indrindra no tena mampisy suspense ao anatin'izay fanaovana fitiliana resaka VIH sida izay. Aza hitako neka positif asa raha mba ahoana no fiasan-tsaina izay mety hahazo any lehilahy manambola tao anatin'izay fanaovana fitiliana izay. Fa tsy izay nefa ny zava-nisy isaorana Andriamanitra ao ambony ao fa negatif ny valiny testa izay nataony Big MG tamin'ity herinandro ity ary nozarainy tao anatin'ny tambazotra-tserasera tao amin'ny page Facebook ny tao izay valiny fitiliana izay nataony izay negatif izay ary noararaotiny moa izay mba hanentanana an-tanora rehetra mba samby hanao an'izay resaka fitiliana VIH sida izay mba hafantaranao ny tena marina mahakasika ny vatanao amin'izay fianaky ny tsy mikarety mifindra VIH sida izay. Ka dia manentana tanora rehetra mba samy hanao an'izay fitiliana izay avokoa izy amin'izao fotoana izao ary izay avy ety amin'ny watawata gasy koa dia manentana tanora rehetra mba samby hiezaka hanatona ny toeram-pitsaboana mba hanao an'izay fitiliana resaka VIH sida izay mba ahafahanao miaro ny tenanao sy miaro ny hafa amin'izay mety ho fianakin'izay tsy mikaretina izay. Izay sy zay moa no masaka azonarosy tao anaty vidéo ty tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany. Asa dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misisy tao anaty gasy tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa.